Eritaona izay no nahavoafidy ireo solombavambahoaka ny Madagasikara isan'izany solombavambahoaka voafidy tao Atsimon-drano nampanantena ny hitondra hatrany ny etaetan'ireo vahoaka ao amin'izay faritra iasan'izay moa ny solombavambahoaka voafidy tao Atsimon-drano dia ny hitondra ny etaetan'ireo vahoaka tsy mandady any amin'ny fitondrana mpanatanteraka indrindra ny olona ny lalana. Noho ny faratsiny ny fotodrafitrasa mikasika ny lalana dia sahirana ireo mpamokatra sy mpamboly izay mandrafitra ny 5,980 atao anatin'ny distrikana Atsimon-drano amin'ny famoam-bokatra. Isan'ny misedra izany olana izany ny komuna enina amin'ity distrikty ahitana ny Soalandy, Antanitikely, Ampahitrosy, Alatsinainambazaha, Ampanefy, Fiarandroibe ary amin'ny vanim-potoana ny favaratra dia misy ihany koa ny olana eo amin'ny fahatsetsena ny lakan-drano raha ny fanazavany ny ireo ben'ny tanàna teto. Ireo no antso nataony ny ben'ny tanàna nanoloana ny solombavambahoaka ny Atsimon-drano Jaona Randriaramalala androany. Misy moa ny vahaolana navaly ny tsy farany mikasika izany. Io moa tsy voandroany ny vahoaka nangataka an'io satria efa tamin'ny fanaovako propaganda tamin'ny herintaona dia efa nangataka an'izany ny vahoaka ary efa mitondra an'izay feon'ny vahoaka izay foana ny tenako any ministera sy any fitondram-panjakana mba ahafahana mijery akaiky satria io lalana io tokoa ny tena hainimponiny ety. Aza dimy fa tatsahady daholo izahay ny ety ary hitanareo nga malalana nakaty fa dia sarotra nefa ny 10 kilometra monja miala ny aty Anosy fa tsy hoe miala Anosy zato fa miala Anosy izy 10 kilometra nefa dia anatin'ny adindray nanaovantsika an'izany efa miezaka ny tenako ary eto dia mitondra hafatra mihitsy ho an'ny fitondram-panjakana mba hitsidika anay ety mba ho tonga ety amin'ny toerana ety satria anisan'ny mpamatsy legioma, mpamatsy vary ary mpamatsy vokatra fraise maro dia maro amin'ny Antananarivo renivohitra izay. Eritaona teoriana nahavoafidy solombavambahoaka ity amin'ny distrika dia mbola maneho ny tatitra ataony amin'ny vahoaka mikasika ny azavita izy. Ny zavatra mitranga androany moa izany raha ny zavatra andresana hatramin'izay dia mbola maneho an'ilay tatitra ny tenako satria raha antsika mahita fa midadasika be ilay distrika mbola vao commune anaky 7 ny vita dia androany moa izany natao ny commune anakenina raha pitro ihany koa mbola misy commune anakiroa dia sady manao tatitra moa ny tenako no ihany koa tsy manadino ary mahatsiaro an'ireto vahoaka reto mitondra mba voatsirambin'ny tanana ahafahandrareo manao ny krismasy sy ny taom-baovao. Namafisy ny solombavambahoaka teto fa mbola mitohy ny famatsiana ny cantine scolaire ny sekoly ataony amin'ny alalan'ny fampiasany ny karamaray sy ny amin'ny solombavambahoaka azy. Hatreto ankizy miisa 310 no efa nahazo tombotsoa amin'izany ary tohizan'izany. Noho ny fahatongavan'ny fetin'ny Noely sy ny farantaona moa dia natsara vahoaka avy amin'ireo komuna enina voalaza etsy ambony ny solombavambahoaka ka nanolotra ireo filana fototra ny fiainana andavanandro na ahitana vary, menaka, savony ho an'ny olona miisa 500. Nisy ihany koa ny fanolorana omby miisa 2 araka ny fampanantenana efa natao.